ny fomba atongavana na eritreretany hitondrana izany fampihevanam-pirenena zany. Fampihevanam-pirenena tena izy zany, aiza ho aiza amin'izao raha ohatra ka ny mpirala mianala aza mifandrotika mifamotika, sao dia tokony mba jerena tsara ny paikady ny tetikady hitondrana an'izany fampihevanam-pirenena zany. Tsy hitana isoritra zany, fahitana azy ankehitriny dia tsy mbola mandeha makany kanefany izahay reto ary ny iraisanay aloha hatreto dia samy resy lahatra daholo hoe tsy misy zavatra marim-potitra sy aharitra ho maro-toerana raha tsy mahazava ny fampihevanam-pirenena. Ho sarotra be zany satria le fampihevanam-pirenena nge tsy hoe fandray tanana sy mifanoroka ny samy mpanao politika eo ambony latabatra dia milaminy. Ny fery ny ratra nisy teto amin'ity firenena ity tsy vita amin'ny fandraisan-tanana ny samy mpanao politika fa mila fandiniana ifotony lalipaka zany, satria ny krizy nikika an'ity firenentsika ity dia tsy krizy politika fotsiny, krizy ara-tsosialy, krizy ara-toekarena ary lalina be io. Matehan-tany hoe misy marina ve zany dossier mikasika ny filoham-pirenena zany, inony zany dossier zany? Raha te hamadika pejy isika, raha te hiady amin'ny samongotra hatrany fotony ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia aloha anjaka ny mangarahara. Nisy ve le dossier? Raha eny lazao any malagasy fa ny eloka hibaboana midirarina. Zay ny ilana ny fampihevanam-pirenena zay. Raha tsy nisy le dossier dia miala tsiny zay hiteny hoe raha tsy tatana amin'ny firenentsika fa sanatry ny vava ve olona mandanika no tompona andraikitra ambony ao anatin'izao repoblika fahefatra zao. Mba hisiny ny fitokisana ho maro-potitra eo amin'ny samyntsika malagasy, ny mpitondra andaniny ary isika vahoaka ankilany dia tokony apetraka izany mangarahary zany. Hiady amin'ny trafika ny andramentsika sy ny trafika rehetra izay mikika an'ity firenentsika ity. Ahoana tsara ny tena fomba andehanana makany amin'izany enjehana le mpandrarà ajanona indray le izy. Za dia milaza aminareo ty hevitry lalatina fa tsy hevitry ny olona miaraka amiketo fa mety ho hevitry ny zareo satria efa mifampiresahana. Ahoana mo no ahafahana milaza tsy atao kabary ambony vavahady na ronono atavy amongotra n'izany trafika na andramena zany raha toka ao anatin'ireo olona manohana ny filoham-pirenena ankehitriny misy milaza fa volan'ny fanondranana andramena tsokosoko no anisany nalany azy filoham-pirenena. Misy tena miteny an'izany rehefa tena tonga ny fotoana zay nefa tonga miteny hoe zay rehetrarehetra nilaza fa manana dossier mikasika ny rakotorabe amadika pejitsika ankehitriny andeha irositsika tsy afaka hanorina zavatra eo ambony bobongolo, tsy ny famongorana ny maparana ny fanenjehana ny PMP no ahafahantsika mametraka fototra marina ho an'ity tandrasantsika ity, fa apetraka tsara ny fomba mampanao politika madio mazava mangarahara ho an'ny vahoaka. Ka anisan'ny zavatra iraisana ireto raha fitiniko izany zavatra teneko izany teny hoe ilaina ny manova ny rafitra misy eto Madagasikara, refondation de la République. Tsy maintsy atao ny fampihevanam-pirenena fa tsisy fampandrosoana ateza sy aharitra zany eto raha mbola miorina ao anatin'izao lomolony tsy milaza anarana sy fanikiliana maro isan-karazany zao ny fampandrosoana tsika atao. Fahatelo tena resy lahatra izahay araky ny lazainy teo hoe fanaovana fanoherana vaovao moa zay anao teo amin'ny fomba vaovao fa ilaina ny manova ny pratique politique eto Madagasikara. Tena ilaina ny manova n'le pratique politique ka araky ny lazaiko teo ny fanoherana tianay apetraka dia fanoherana antonona ny firenena sy ny malagasy, mendrika ny firenena sy ny malagasy fa tsy ny fanoherana tedaviny mpitondra hiakanjona. Zay ngamba dia mazava sy mahafehy ny zavatra iarahanay reto. Tsara patsahivina tsy ho adinon'ny taranaka faramandimby sy ny mpiray-tanindrazana rehetra ny andro androany dia ny 17 ny volana May 2014 atsahivantsika mitiavana ampamendrehana hanomezantsika voninahitra ireo malagasy mpiray-tanindrazana amintsika na miaingy mandatsaka ny rano ho an'ny tanindrazana teto amin'ity toerana ity. Nosafidinay ny andro androany anambaranay mpiray-tanindrazana sy ampahibemaso fa izahay mpanao politika mpanohitra dia miezaka mamondrina ny herinay mampitambatra zany hery zany manao ady hevitra ampiralahiana sy ampitsopo
ametraka fanoerana manana ny anjara toerana eto amin'ny firenena fa tsy fanoerana iakanjon'ny mpitondra ankehitriny kazetiny mpanohitra azy ihany ny mpanohitra noho izany tsy maintsy mifampidinika izahay tsy maintsy mifandresy lahatra izahay samy manana ny vinam-piarahamoniny avokoa sy ny heviny ny mpanohitra na ny antorom-panohitra tsirairay tsy maintsy aravina zany tsy maintsy atambatra zany zany ny ezaka ataonay amin'izao fotoana izao mitaky fanoerana mazava ny firenetsika tsy variana ny fitondrana mankany amin'ny jadona zany fanoerana zany nefa tsy atao petatoko ohatran'ny fandaharana asan'ny mpitondra ankehitriny fa tsy maintsy arindra tsara ifanarahana satria ny adihevitra fototra dia mitoetra hoe ataontsika ahoana ity firenetsika ity aminay tsy maintsy ialoavany fampievana-pirenena izany tsy afaka manorona eo ambanin'ny lonilony eo ambonin'ny lonilony eo ambonin'ny fankahalana eo ambonin'ny fandrohitana fampandrosoana maropotika isika fampievana-pirenena ekenay fa tsy maintsy apetraka eto koa ny tany tena tandalana état de droit fa tsy ny fomba mampanao amin'izao no ahafahantsika mametraka an'izany état de droit izany ka ny fanoerana ezahanay ajoro dia fanoerana ny fototra amina fomba fijery mazava anovana ny rafitra hitantanana ny fitandrasantsika ity na ny hoe refondation de notre république tsy aminay tsy misy an'izany hoe voninahaka ny toeram-panohitra tsy ny fakana ny toeran'io no mahamaika ny famondronana ny hery ny adihevitra mazava mifotokevitra narenana ny firenena aloha ny resaka zao fa tsy izay tsy mitady seza izay tsy mitady toerana tsy izay ny mahamaika zay nge le ataoko hoe fanoerana tsy mpitondra atongavany fa ny anay apetraka ho maropototra tsara manana vision mazava izay mpanohitra amin'ny anaovana ny fitandrasana ity izay ny tena ilaina orona aloha amin'izao fotoana izao vondrona hoe antoko politika firy efa noheverina hoe hivondrona iaraka aminareo amin'izay hoe hanohitra zay ny eo aloha zao dia misy folo eo zahay no efa nifampiresaka mifampidinika rehefa nisy zavatra ny fanarahanay dia ataonay hoe satany mpanohitra misy zavatra mbola mila lalinina io mila rafitra tsara fa zay nanao antsoavo androany amin'ireo mpanohitra rehetra izay mihevitra fa fanoerana amin'ny endriny vaovao iarahantsika manorina ary ianarantsika manarina ny Madagasikara no tokony apetraka amin'izao. Nampely fantalina teo firy zahay hevitra atao eo amin'ny tohatohatra teo nahazo antso fa misy entité efatra amby telopolo ny antso anahy tehiditra amin'ity fanoherana amin'ny endriny vaovao ity zany atao amin'ny tohatohatra da hitanareo amin'izany fa manaiky malagasy zany amin'ireo hoe tokony hanovatsika amin'ny endriny vaovao na ty amin'ny côtény mpitondra na ty amin'ny côtény mpanohitra satria tsy nanery zahay tsy nanao fampitahorana zahay amin'ireo efatra amby telopolo entité reo asana tamin'ny roa amby fitopolo izany ny hevitra nivoizina sy nanaovan'izy ireo sorona ny aina dia hevitra masina loatra ka tsy hiadonoina nitondra zava-tsove ho an'ny tanindrazana eny satria afaka miresaka izay amin'izao fotoana izao tsy manadino an'izany tolona nataon'ireo mahery fo zany zanaka sy mpiray-tanindrazana tamin'izany fotoana izany kanefa kosa mbola tsy tratra ilay tanjona raha ohatra tsy teny fotsiny efa tsy miresaka demokrasia eto Madagasikara ny fahalalahana amin'ny teny ny fafahany voaka malagasy miserasera-pahalalahana maneho hevitra na mpanohitra na pomba ny izay fitondrana misy dia izay hoe mbola anisan'ny zavatra heverinay ary tsy amelahanay iverimaina ny rahalatsika tamin'ny roa amby fitopolo sy tamin'ny vanim-potoana rehetra nanova-tolona-panafahana teto amin'ny firenena ny fitakiana hatrany ny ahafahana manana sehatra anjakan'ny demokrasia eto amin'ny tandrasantsika indrindra fa eto amin'ny renivohitra ny firenena.